fanakanana ny filomarika Ravalomanana tao Andramanelatra fa fambaraka ho an'ny Madagasikara. Vita malagasy tokony omena sehatra bebe kokoa. Vaksiny AstraZeneca misokatra ny dosy voalohany ho an'ireo mbola tsy nahavita. Inarso tokolasy toko vavy ankafaliana sy ampitiavana hatrany no tsidihako ny tokantranao amin'ity arivan'ny zoma 20 septambra 2024 ity tonga sondrainao atao anatin'ny fampilalambavao ny fetalavitry ny MBS ka manasanao ampanajana sy ampitiavana antenako anaraka ny vavao hatramin'ny farany. Isataratsika avetrany ary ny fiarana amin'ity ariva ity dia fambaraka ho an'ny firenena malagasy ny zavatranga tany Andranomanelatra Antsirabe omaly ho ny mpanao politika samy mitondra ny heviny momba izany androany ny teo anivon'ny rodiben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara na ny RMDM sy ny bureau politika ao anatin'ny antoko tiky Madagasikara na ny antoko tim izany tamin'ny lalan'ny fampiatsoana mpanao gazety mo no nanaovana izany tatitra izany tamin'ity androany ity toerana nanao ny angom-baovao mikasika izay Germain Menjanary sy Tokra Marla. Ny safidy ho tany demokratika i Madagasikara ary mazava ny voasoratra ao anaty lalam-pandrena ny Repoblika Fahefatra eo amin'ny andrininy faha-12. Ny olom-pirenena malagasy rehetra dia manana zo andao sy hiverina eto amin'ny tany-pirenena araka ny fepetra voatondro ny lalàna. Zo ny tsirairay ny mivezivezy sy manorom-ponena na ankalalàna manerana ny tany Repoblika rehefa voaza ny zo ny hafa sy ny fepetra faritany lalàna. Mifanohitra amin'izany anefa ny zava-misy omaly ohatra dia nosakana ny zandarindray ny filomarika Ravalomanana tany amin'iny lalam-pirenena fahafito iny rehefa idra teo Andranomanelatra ary nanatry maso izany ny maso ivota faradalana tamin'ny filomarika Ravalomanana. Mitoy ny enatra ho an'ny Madagasikara i mason'izao tontolo izao noho ny tsy fahazakany ny fanjakana demokrasia. Izay antony manokana mahakasika ny orinasa no fitsidihana ny orinasa tany Antsirabe ary niaraka tamin'ireo mpiaminantoka na i solitenany ambassadeur. Ny zavatra hita sy nitranga nefa dia mbola nitranga indray le fomba fanaon'ireo mpitandron'ny filaminana izay mariana eto moa zany fa raha araka ny angom-baovao izay hita dia ny gendarmerie pirenena izay nanao fisakanan-dalana tamin'ny alalan'ny hertsa ary nanakana sy nampijanona mihitsy ny fiara izay mitondra ny Andriamatoa Marika Ravalomanana ary namenatra tao anatin'ilay izy moa araka n'ilay voalaza teo dia tsy haiko na tsy nampoizina ilay izy na fanahiniana fa dia niarantsika nahita amin'ny alalan'ireny sary miparitaka sy ny amin'ny televiziona na ny tambazotra tserasera ireny fa dia niara-dalana tamin'ny Andriamatoa Marika Ravalomanana ny solitenany Masovavahiny izay miasa eto an-toerana. Ireny zavatra ireny dia nisan'ny manaitra tokoa satria arantsika malala fa ao anatin'izao toe-zava-misy eto amin'ny firenena na ny ato anatiny na ny ivelany dia tsy mahatsara endrika mihitsy ny firenentsika manoloana an'izao tontolo izao ireny zavatra mitranga ireny satria efa ombien'ombieny namoahana ny taty amin'ny sehatry ny fanoherana na nyzahay ato anatin'ny tiako Madagasikara no hoe aoka mba hampanjakaina eto amin'ity firenentsika ity ny fampiarana ny andininy ao anatin'ny lalam-panorenana dia ny fahazahoany olom-pirenena tsirairay avy mivezivezy malalaka ato anatin'ity firenena malagasy ity. Indrindrandrindra ihany koa dia efa nitsipihana manokana ary naverimberina ombien'ombeny fa izany Andriamatoa Marika Ravalomanana zany dia manana ny sapa manokana mifehy azy satria dia filoham-pirenena efa lanim-bahoaka teto amin'ity firenena na manana ny antsoina hoe ancien président zany hoe manana statut. Izany rehetrarehetra izany no mitambatra ao anatin'ilay endrika isehoany izay zavatra rehetrarehetra izay ka malasa saina ary azo anjaina mihitsy fa tsy tokony mendrika ny zavatra hitranga sy ny hita ny firenena eto an-toerana sy ny any ivelany ny zavatra nitranga sahaka ireny satria tsy azontsika tampena maso ary tsy azontsika tampenam-bava ihany koa tsy hiteny manoloana ny zava-misy ireny ireo izay lazaina hoe nanatry maso sy nahita n'izany vaovao ary indrindrandrindra moa araka nilazaiko teo dia porofo mitoka amin'ny tena nanatrika n'izany zavatra rehetrarehetra zany ireo Masovavahiny izay niara-dalana tamin'ny Andriamatoa filoha. Tsara ho marina fa fitsidihana ny orinasa izay natsanga ny filomarika Ravalomanana ao Andranomanelatra no fotodian'ny filomarika Ravalomanana sy ny ambassador ny Suisse omaly. Ny fanontaniana mipetraka dia ny hoe inona no antony fanakana azy isaky ny mihetsika ity sa tiana aseho amin'izao tontolo izao fa fanjakana mpanakan-dalana no misy eto. Zany hoe ny fanoherana iray manontolo zany no voasakana amin'ny tany rehetra na lalana rehetra izay andehanana. Zay zany sary tiany zareo avoaka hoe tsy afaka manao ninina zany fanoherana eto Madagasikara satria
Marc Ravalomanana zay filohan'ilay RMDM no sakana ka izay no iantsoko ny vahoaka malagasy ray manontolo zay anisa nifidy any Andriamatoa Marc Ravalomanana na ireo nanohana anazy na ireo pomba ny RMDM ray manontolo mba hitodika tanteraka fa tandindomondoza ny firenentsika satria raha ny zavatra misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao te miamirongatra indray lay tsy fandripahalemana amin'ny lalana pirenena maro samihafa eto Madagasikara. Miamirongatra lay olona zay tsy eretreretina hanao an'izay zavatra zay nefa no misaka any olona mandeha mahitsy. Ny antony mpitandro filaminana manakana avec arme, ny antsy ny mpitandro ny dahalo manakana avec arme. Izy ary zay no antenaitsika hiaro an'le vahoaka sy ny fananana. Raha ny mpitandro filaminana manakana avec arme, ny dahalo manakana avec arme, dia izy ary zany. Raha izay faro misy sary hafa tokony hampisainantsika ay misy ambassadeur aorinan'ilay tomobiliny Andriamatoa Marc Ravalomanana. Zany hoe izay ve le sary tiana avoaka hoe aseho hitana zao tontolo zao fa mpanakandalana ny asan'ity fitondram-panjakana ty dia ny porofoiny amin'ny endrika mazava zany fa hoe ny asan'ity fitondram-panjakana ty dia mpanakandalana. Ity fihetsiky ny fanjakana ity dia manam-pirofo aloha fa mbola manana tanjaka politika ny filoha Marc Ravalomanana matoa enjehina sy anaovana raha matahora toy izao. Ny tokony fantatry ny fanjakana anefa dia manara-maso izao zava-misy rehetra izao ny firenena any ivelany. Tsy mitantaraina intsony ireo masivo ireo ankehitriny fa nahita maso ny tsy fahazakana demokrasia ny mpitondra. Fandroany no nahitan'ireo masivo vahiny ny fanakanana any filoha Marc Ravalomanana nataony izao fitondrana izao. Ny lafomba vao ny fahasalamana indray dia nitondra fanazavana mahakasika ny fivoaran'ny valanaretina Covid-19 eto Madagasikara ny teo anivon'ny Institut Pasteur de Madagasikara tamin'ity androany ity. Tena toerana nanao ny angom-baovao mikasika izay androany ny namana mpanao gazety Ando Miaratina sy Manora Andriamalala. Raha manodidina ny 900 isan'andro teo eo ny fitiliana vita mahakasika ny valanaretina Covid-19 teny amin'ny Institut Pasteur de Madagasikara teo aloha. Ny enatra ny amin'ny 700 mahery zany amin'izao fotoana izao. Manodidina ny 300 sy 20 isan'andro eo sisa izany raha ny tatitra. Nanampibetsaka tamina fanana mitombo io taham-panaovana fitiliana io ny fiara-miasa tamin'ireo mpiara-mobinantoka toy ny USAID tamin'ny alalan'ny tetika saraiza izany. Raha tamin'ilay pic épidémique tamin'ny heritaona sy le tamin'ity 2021 ty ny isan'andro tena beda be anjatony mety nahatratra ny 500 isan'andro ny test Covid-19 natao fa amin'izao fotoana izao tonga dia fahita mihitsy fa tena mihena dia mihena tokoa ny isan'ny test atao ka any amin'ny 20 any amin'ny 30 isan'andro ny test atao. Tena tamin'izany tamin'ilay nisan'ilay valanaretina tena le pic-na épidémie tena ny eritrereto amin'izany hoe tena ny mpiasa ny Institut Pasteur tsy hoe ny mpiasa rehetrarehetra moa izany fa ny laboratoire ny Institut Pasteur dia manampy tao daholo ny amin'ilay fitilinan'ilay fanaovana le test fa amin'izao fotoana izao ny virologie dao dia efa mahavita le test 20 na 30 isan'andro. Tamin'ny nanomboka ilay valanaretina dia ohatrany tsy nahina zany tsy ho ampy nahina tsy ho ampy mihitsy ny test zany anaovana ny fitiliana dia noho ny fanampian'ny bailleur sasatsasany dia anisan'izay ny USAID dia afaka nampitombo ny isan'ny test atao aty amin'ny Institut Pasteur amin'ny lafiny na amin'ny lafiny famatsiana ny test na amin'ny lafiny teknisiana manatanteraka an'ilay test koa. 5 taona no faharetany tetika saraiza izay anisan'ny mpandraharaha Amerikana misahana ny fampandrosoana iraisam-pirenena na ny USAID izay raha miasa amin'ny Institut Pasteur de Madagasikara. Tetika samy ompana indrindra amin'ny ady atao amin'ireo karazana arety mifindra indrindra ny Covid-19. Ankoatra ny fanohanana ara-pitaovana, manampibetsaka amin'ny fahafahana manamafy ny fahaiza-manao n'ireo mpisihatra rehetra voakasika
sy ananganana foto-drafitrasa samihafa ahafana miatrika sy mialy amin'ny valanaretina ititetika asa ity. Raha nitaremarika hatrany dia efa mananika hatrany amin'ny 10 alina mahery anoandry ireo fitiliana vita ny Institut Pasteur de Madagascar hatramin'ny atombohan'ny valanaretina izay. Mbola amin'izay lafam-baovao izay hatrany dia isan'ny nitondran'ireo teknisiana eo anivon'ny laboratoire ao amin'ny Institut Pasteur de Madagascar fanazavana ihany koa mahakasika ny variant eto Madagasikara. Mbola andomiaratiana sy manora Andrea Malala hatrany. Ny 20 martsa teo dia niroso tamin'ny fijerena sy fampiasana ireo vaksiny matohitra ny variant misy eto Madagasikar ny fanjakana malagasy sy ny Académie nationale de médecine de Madagascar. Ny valanaretina Covid-19 raha tsy ahivina dia misy eo amin'ny endriny maro toy ny Covid-SARS 1 na ny variant Delta, Beta, Indien sy ny maro hafa. Amin'ny alalan'ny fitiliana tao no ahafahana mamaritra izany. Raha ny fanadihadiana natao dia nandritra ny coronavirus anjihan'ny faharoa no nahitana fiakarana antahan'ireo olona mitondra tsimokaretina kanefa ny hery fiarovan'ny olona natao fitiliana dia efa tafakatra ho 700 izany hoe fa nahazaka ny valanaretina Covid-SARS 1 ny malagasy. Nijerena le anticorps spécifique an'ilay variant Beta tao anaty tamin'ilay olona donneur de sang dia nahita izay hoe 70% ny olona donneur de sang aloha mitondra le manana le hery fiarovana miaro amin'le SARS-CoV-2 en général zany na le variant na le souche talotra na igny dia nijerena hoe amin'ireo olona positif 70% tamin'ny deuxième vague ireo mety 4% an'ireo misy an'le anticorps Beta. Dia nataony le test zany ampiasa manana machine zay ato manana ny technicité rehetrarehetra anaovana izay zavatra dia nahita izay 63% ny olona mitondra manana le anticorps zany hoe efa nandalovan'le SARS-CoV-2 zany 63% tamin'ny deuxième vague mety efa voan'le variant Beta. Zay zavatra hitanay dia izay le mipublienay zany 63% ny positif tamin'ny deuxième vague variant Beta fa tsy manana pourquoi zay tenenana hoe tena nisy variant Beta tokoa ve fa amin'ny alalan'ny hery fiarovana ihany nenay ny ato amin'ity service-nay ity miasa hoe raha misy hery fiarovana contre le variant Beta zany hitanay dia mety efa circule teto le variant Beta. Ilaina hatrany ny tokony hitandremany tsirairay sy ny anamafisana ny fiarovatena manoloana ny fianaky ny valanaretina. Zava-dehibe noho izany ny fanarahana an-tsakany sy andava ny fepetra ara-pahasalamana sy ara-pidiovana rehetra mipetraka eto Madagasikara. Ny vavaon'ny fahasalamana izay hatrany dia mitohy hatrany ihany koa ny fanaovam-baksiny hiadina amin'ny Covid-19 eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Efa maharateo ireo fitoerana sy tobim-pahasalamana afaka anatanterahana izany manerana any Madagasikara. Ando miaratiana sy manora Andrea Malala. Fatram-baksiny 570 sy 3 hetsy Janssen no nositra ny firenena malagasy. Mbola misy ambiny 4 sy 2 hetsy amin'izao. Ho an'ny AstraZeneca misy ambiny 4 sy 4 alina ireo fatram-baksiny 700 sy 2 sy 4 alina sy 2 hetsy tonga teto Madagasikara. Ny farany taona 2022 izao no fepitaona farany azo ampiasaina ny vaksiny Janssen raha hatramin'ny volana oktobra izao kosa ny an'ny vaksiny AstraZeneca. Raha ny taremarika hatrany tafakatra 5 sy 704 sy 4 alina ireo navita tanteraka ny vaksiny Janssen ho an'ny teto amin'ny faritra Analamanga. 770 amin'ireo navita vaksiny andiany voalohany tamin'ilay vaksiny Covishield kosa no efa navita ny andiany varoa tamin'ilay vaksiny AstraZeneca. Mitohy araka izany ady amin'ny valanaretina Covid-19 eto Madagasikara amin'ny alalan'ny fanaovana vaksiny izay antokana fanefitra miady amin'ity valanaretina ity. Ka ho an'ireo izay tsy mbola navita izany fantatra izao fa misokatra ho an'ny rehetra ihany koa ny AstraZeneca andiany voalohany. Amin'izao fotoana izao tsika dia mbola anatin'ny fanaovana ny fatrany deuxième dose ny AstraZeneca 770 isanjato ny nanao première dose zany zao ny vita deuxième dose raha eto Analamanga manokana ary mbola mitohy zany manao ny site de vaccination erana Analamanga ny première dose eritreretina ho vita hatramin'ny fin octobre. Amin'izao fotoana ihany koa tsika dia tsara manamarika fa afaka misitraka ny vaksiny première dose AstraZeneca izay te hisitraka an'izay AstraZeneca zay satria safidy hoy teo ny vaksiny ary mananjoa isafidy izay vaksiny te atao amin'ny olombelona tsirairay. Ho an'ny etsy amin'ny CSB Sabotsinamena
efa manomboka resy lahatra ny olona ka manantona ny fitoerana fanaovam-baksiny anatanteraka izany noho ny fitsanganany komity manokana misahana ny fanentanana amin'ny fanaovam-baksiny. Tsy dia atao hoe mora ihany manao an'le izy fa ho an'ny sasany aloha misy le olona ny sasany dia tena mahazoto mihitsy ny manao an'le vaksiny fa ny sasany indraindray ohatrany hoe miaotraotra izy dia andrananay moa mandresy lahatra azy dia ny akamaroany aloha zao ny olona fa tonga manao vaksiny sy manatona CSP daholo fa raha tamin'ity resaka Covid dia be mazoto fa misy ihany koa no salasala satria misy an'le resaka tamin'ny resaka ina aman-jeny ireny dia ohatrany salasala le olona nefa rehefa tena mba niresena lahatra dia nazoto ihany le olona. Saripady ny vaksiny misy ny fenitra tsy maintsy arahana mahakasika indrindra ny fampiasana sy ny fitehirizan'izany hoy ny mpitsabo. 6 heures zany le izy vao misokatra le flacon vaksiny isaky ny sokafana zany flacon vaksiny dia tsy maintsy asiana soratra hoe asiana daty sy ny orana ny kafana azy dia ohatra hoe androany tamin'ny 20 zao izy no sokafana dia afaka adiny 9 piraniny zany raha sanatria ka tsy lany le dozy ao anatiny dia tsy azo ampiasaina tsony fa zao moa araka le teneniko teo zany indrindra fa le jansen lany foana zany satria ezahana tsisy very le vaksiny. Maro ireo ivitoerana ahafahana manao ny vaksiny adiny amin'ny Covid-19 manerana ny nosy, eo ny vaksinodrome, ny vaksinomobile ary eninivon'ireo CSP voatokana ho amin'izany. Manantsafidy anatanteraka ny vaksiny rehetra ary tsy antery ny fanatanterahana azy. Maria Nartsaivina Trany fa manana anjara asany lehibe ny vaksiny amin'ny fampitomboana ny hery fiarovana isambatan'olona mba tsy tonga any amin'ilay tranga fahasarotana. Eo amin'ny pejy mavoany toekarena indray dia fanadidina mikasika ny orinasa mamokatra ny vita malagasy indrindra ny orinasa Tico ity arahinao manaraka ity. Isan'ny vonjodian'ny masovoan'ny Suisse moa ny tao Antsirabe. Mialy ranombana Mathieu Prince. Namoaka ny akondiany tamin'ny tambajotran sosial Twitter ny masovoan'ny Suisse monina sy miasa eto Madagasikara Jasper Sarot Omaly nisongadina tamin'izany ny fitsidiana nataony tao amin'ny orinasa mpamokatra ronono Tico any Antsirabe izay niarahany tamin'ny filomarika Ravalomanana. Amin'ny mahatera-tany Suisse azy dia liana amin'ny famokarana ronono sy fromage ity masovo ity. Notsahiviny ity farany ity ihany koa fa ny orinasa Tico dia nampiasa olona efatra arivo tamin'izany fotoana izany ary namokatra ny vita malagasy kanefa dia vero anjavona fotsiny izany ankehitriny. Raha tsahivina ny orinasa Tico dia nanana ny anjara biriky lehibe tamin'ny toe-karem-pirenena mba ahafahana manentsina ireo banga amin'ny tsy fahampian'ny vokatra nasionaly teo amin'ny sehatry ny indostria ny sakafo na ny agroalimentaire nanomboka ny taona 770 raha 5 alina sy raha hetsy taona ny filan'ny vahoaka malagasy vary ity orinasa ity no niantoka ny 507 alina taona izay manodidina ny 100 ny tsena. Tsara tsahivina fa nandritra ny fitsidiana nataon'izy ireo no nanakanana ireto farany. Ny orinasa Tico ihany koa no niantoka ny famokarana lafarinina teto amintsika na ny raika amin'ny 700 ny tsena. Torak'izay ihany koa ny teo amin'ny ronono, ny yaourt ary ny menaka. Raha manodidina ny 4,000 ireo olona nampiasan'ny orinasa Tico mivantana dia maherin'ny 1,000 kosa ireo ny asa tsy nivantana. Namelona Piompy, Pamboly, orinasa samihafa toy ireo prestataire de service ity orinasa ny filomarika Ravalomanana ity. Hetra mitetina R5 miliara ariary isan-taona no ampidiriny ity orinasa ity amin'ny kitapom-bolam-panjakana. Ny taona 2024 moa dia rava noho ny krizy teo amin'ny firenena ny orinasa Tico izay nolazaina tamin'izany fa manao monopole manodidina R200 miliara ariary ny fatiantoka vokatry ny fandrobana. Mitetina 520 miliara ariary ihany koa ireo entana sy fitaovana nongazan'ny fitondrana HT. Anisan'ny indostria afaka apetraka tsara eto Madagasikara ary afa mamelona malagasy amanaliny toy ireo tantsaha sy mpiasa isan-karazany indostria ny sakafo tahaka ny nataon'ny orinasa Tico. Ny tany eto Madagasikara raha teo mbola midadasika ka azo ambolena tsara raha ny eto amintsika satria 3,20 tapitrisa hektara monja no voavoly raha 20 tapitrisa hektara be izao no tany lona ka azo volena. Vavao avy any Fianarantsoa indray dia nanapa-kevitra ny ampiato ny fampianarana sy ny fikarohana rehetra ireo tompon'andraikitra eo anivon'ny Université ny Fianarantsoa manomboka amin'ny alatsinainy 17 septambra ho avy izao. Antony ny tsy fahatombanana maro isan-karazany mikasika ny fitakiana nataon'izy ireo. Nisy indrindra moa androany ny fanambarana navoaka ny teo anivon'ny SSS any an-toerana tamin'ity androany ity Bax Andriananja MPS Fianarantsoa.
maharary tanteraka ny fianakaviam-beny fampianarana ankehitriny akoatran'ireo antsoantso izay eno manerana nosy raha zany fampianarana zany ny resahana dia manana ny maharary azy ihany koa ho an'ny faritany fianaratsoa indrindra fa ny fianakaviam-beny anjery manontolo androany dia nanao fanambarana ny teo anivon'ny CSS ary milaza fa miato manomboka ny alatsinainy fafito amby roapolo ny volana izao ny fampianarana sy ny fikarohana sy ny raharaha rehetra mahakasika ny fampianarana sy ny fikirakirana eny anivon'ny anjery manontolo efatry ny ela izy ireo no nanao fangatahana ka vokatry ny fampanantenana pokaty sy ny valiteny tsy mahafapo zay azo avy any amin'ny mpitantana na ny tompona andraikitra na ny mpitondra mihitsy dia miato zany fampianarana zany ka ny fanavarana nataonay teo moa zany dia hampitsahatra safidy zany zay CSS sampana fianaratsoa ny hampitsahatra ny asa fampianarana sy asa fikarohana manomboka ny alatsinainy 17 volana septembre taona 20 sy 20 zao ny antony dia satria tsy nahazo fahafapo zany zay tamin'ny fitakina nataonay manoloana ny olana maro zay miseho eo zany zao ny ora fanampiny hoe heure complémentaire mbola tsy voaloha ny ampahany 5,900 ho amin'ny fampianarana 17 sy 20 valambolo sy 20 toy izany ihany koa ny ho amin'ny taona 20 sy 20 70 sy 20 anisany fitakina nataona ihany koa ny hamahana ny olana miseho amin'ny PAT fatatsika fa aty amin'ny anjery manontolo zany misy ny dokotelo mamasamahantro eo ny mpampianatra eo ny mpianatra ary eo ny mpandraharaha raha misy ray am'ireo zany no voakitikitika dia tsy mandeha ny fampandehanan-draharaha ety amin'ny université manaitra ny tompona andraikitra ihany koa reto farany amin'ny amboletra zay tiany fanjakana na ny ministera piay atao amin'ny fampidirana ny mpianatra indrindra amin'ny fandraisana an'ireo mpianatra izay afaka baka tamin'ny herintaona sy tamin'ity taona ity mila drafitra matipaika zany rehetra zany ary mila fiomanana mahakasika ny fanapa-kevitra ny raisina tao amin'ny conference momba ny fandraisana sy fampiarahana ny fidiran'ny ankizy vao afaka baka tamin'ny taona lasa sy tamin'ity taona tia dia manaitra ny ministera zahay satria dia tompona andraikitra feno ny ministera piay amin'ny olana mety hitranga amin'ny fandraisana ireo promotion roa ireo satria ny fanapa-kevitra ny raisina izay manilika ny fandraisana andraikitra ho aty amin'ny université sy ny établissement izay miakina tanteraka amin'ny fahafahan'ny établissement ny andraisana ny promotion anankiroa ka mety iseho ny olana amin'ny faniliana mpianatra sy ny mety sy ny taona fotsy ho an'ny mpianatra sasany satria dia tsy mitovy ny fahafahan'ny établissement tsiraidray amin'ny fampiarahana ireo promotion roa ireo raha ohatra ka tsy mandray andraikitra mbola zava-dehibe amin'izao fanjakana izao ihany ve no avy ny firenena sy ny zaza malagasy tsy manana fahefana ve sa inina tsy vahana mihitsy ny olana amin'izao savorovoro misy eo anivy ny fianakaviam-beny fampianarana izao vao ny trangam-piaramonina avy any fianaratsoa izay hatrany adenapoka n'ilay rangahy tamin'ny lalany dinamita ny trano fonenany no ny ady nisy teo amin'izy mivady omaly ho tokony ho tamin'ny roa latsaka teo eo zany no nitrangana ity tantara ity tany amin'ny fokotany ankofafa commune fianaratsoa renivohitra omaly nisy moa ny fifamalina teo amin'izy mivady araky ny vavao azo ary netiny atezerana be loatra ilay rangahy ka dia izy ihany no nanapoka ny tranony tamin'ny lalany dinamita mainy araka tamin'ny tranon'izy ireo ihany koa moa ny trano iray mifanila amin'izy ireo efa matetika oy raha matovadiny no miady izy ireo ary ireo entana ao an-trano foana no tena somban'ity rangavadiny ity saingy tamin'ity indray mitoraka ity kosa dia ny trano mihitsy no napokany ny fantaniana mipetraka tao anatin'ity raharaha ity dia ny hoe taizary zany no nahitany ity rangahy sady iray mpianakaviana ity izany dinamita izany anoizatsika ny fiarana amin'ity ariva ity ny vavao avy any Tsoromandidy ray mpianakaviana iray ampiantoka akoa mamborona no mitaraina no ny tranga hafahafa ny seho atao an-tsena be ny Tsoromandidy akoa 12 sy kisa maromaro no matiny aretina tsy fantatra atao anatiny arina iray kanteraka fatiantoka goavana tao amin'ny arona fandidina mikasika izay nataony namana mpanao gazety ny MBS avy any Tsoromandidy
nisehoana tranga hafahafa tao an-tsenabe any Tsiroany Mandidy ny omaly. Ny biby fiompy toy ny akoho, gisa izay amidina mpandraraha eo an-tsena anankiray no lasibatra ity tranga hafahafa ity. Tsy fantatra inona na iza no tompon'antoka fa ny zavatra mitranga dia ny akoho maina tsy misy raha intsony, ny gisa rotodrotika ny nofony. Ato foana zany fampirimako an'ireo akoho isakarivo dia alina izy miloarany tsy haiko na alika na biby fa miteto mipitehany ity dia nohaniny tsirairay aby dia mafy boribory le zavatra atao. Tsisy velona akoho ny tena betsaka akoho eo amin'ny 900 eo, misy gisa koa mafy na ngelona anaky zao zao gisa zao Matsiaro faty antoka tanteraka ilay raim-pianakaviana mpandraraha mpivarotra ireto biby fiompy ireto satria ny fahasahiranana amin'ny fampidirana amin'ny mpianatra mamely, nefa izao ny entana kely mba namidy indray lasibatra izao tranga hafahafa izao. Andrasantsika ny hotoy ny fanazavana avy amin'ny tsabo biby ahafantarana ny marina amin'izao tranga hafahafa izao. Anjara Rakotoniasy Tantela Razanamahefa MBS Tsiroany Mandidy. Eo amin'ny lafim-baovao fitaterana indray dia nahitana fiakarana ny saram-pitaterana ao Tanambao Manapotsy noho ny faratsy lalana. Raha 3 alina ariary izany teo aloha dia niakatra ho 5 alina ariary amin'izao fotoana izao. Misy lalana mirefy 730 km no tena simba ka voatery atao anatin'ny adiny roa ao anatin'ny 2 andro na 3 andro izany. Lasa misy sarandalana mitokana ihany koa ny entana ka 900 ariary isaky ny iray kilao ny sarany. Raha andeha taxi moto kosa dia tafiakatra hatrany amin'ny iray hetsy ariary ny sarandalana. Ankoatr'izay dia miteraka lozam-pifamoivoizana ihany koa ny faratsin-dalana. Omaly maraina tokony ho tamin'ny 5 ora teo eo dia fiara mitatitra akondro niaraka tamin'ny olona 5 miaraka amin'ny mpamily. Vokany samy naratra daholo ny rehetra fa ny mpamily kosa no tena maratra mafy. Toerana ny Trangaloza teo akaiky ny campus na ny IFTM ny arovana Caroline. Manao antsoavo moa ireo mpampiasa ilalan'iny mampitohy any Tanambao Manapotsy sy Ilakaka Est district ny Vatomandry faritra Atsinaniny. Eo amin'ny vaovao fanatanjahantena indray dia hontotosaina raha mpitso 5 sy 4 septambra izao ny BMOI Premium Challenge. Eo amin'ny taranjany tenisy raha nahato izany noho ny krizy ara-pahasalamana teto Madagasikara. Natokana ho an'ny lalao olondromo ny fifananana no ferana ho 30 minitra kosa ny faharetany lalao iray. Ankoatr'izay dia ho tanterahana ny 13 sy ny 14 oktobra izao kosa ny Orange Team Trophy. Aorian'izay dia isy ny Alice Vintage Cup izay andihany ho an'ny olon-tokana. Eo amin'ny vaovao maresaka iraisam-pirenena dia tsy mbola nikatona tanteraka mikasika ilay raharaha famonoana afro-amerikana George Floyd. Tsy afapo amin'ny didiny voaka ary nampiakatra ny raharaha ilay mpitandro filaminana teo aloha antsoina hoe Derek Chauvin. Mialy Rarombana sy Andry Rakoto Malala. Nitsikera ny mpitsangana andrean-tanana ny fitsarana mikasika ny fahafatesan'ny George Floyd, ilay polisy amerikana teo aloha Derek Chauvin 17 taona voarohirohy tamin'ity raharaha ity. Hidifarana izay naneho avy hatrany tsy fahatoky ny mpitsara io. Nampiakatra ny raharaha mikasika ny famonjana azy 12 taona sy tapany izay didiny voaka tamin'ny taona 2024 noho izany ity mpitandro filaminana teo aloha ity, araka ny antota taratasy ny fitsarana ny voaka omaly alakamisy 17 ny volana septambra. Araka ny loharanom-baovao dia teboka 7 tamin'ny fiampangana azy izay navoaka ny mpitsara tany Minnesota ny 12 jona lasa teo no tsy mahafapo ny Derek Chauvin ka izo nanaova ny fampiakarana ny raharaha izao. Nambarany ary nampitaraina azy manokana ny tsy fanarahan'ny mpitsara sy ny fitsarana ireo dingana ara-dalàna tamin'ny famoahana io didy mahakasika azy io. Ampatsahivina fa ankoatra ny mpitandro ny filaminana teo aloha ity dia mpiara-miasa aminy teo aloha 3 ihany koa no voasaringotra tamin'ity raharaha ity. Ireto farany izay fantatra fa hiakatra fitsarana any Minnesota ihany amin'ny volana Martsa 2024 ka firasatra tsikombakomba tamin'ity vonolona ity no hiampangana azy ireo. Raha atsahivina tamin'ny 2024 no nisehoan'ny ity tranga tany Minneapolis ity. Nosamboriny ity mpitandro ny filaminana teo aloha ity George Floyd rehefa no ahihiny nampiasa vola $20 sandoka nividianana azy gara.
novatoranyity farany sirana manontelo tamin'ny tany George Floyd avy eo talohana nindrina azy teo amin'ny atony izay niafara tamin'ny fahafatezany. Talohan'ny Derek Chauvin moa dia polisy amerikanina 10 no efa nahazo sazy an-tranomaizina noho ny famonoana olona teo am-perinasa. Araka ny famantarana manokana na raha itsika teo iny dia hiditra tanteraka atao anatin'ny vaovany politika isika manomboka eto. Momba ilay teny mitana avoakan'ny syndicat ny mpiasa ministera vola omaly dia nitondra fanazavana momba ny loza mitatao ho an'ny firenena mikasika izany. Nisy vaovam-bahoaka Alain Ratsimbazafy tamin'ity androany ity nambarany ary fa ho sarotra ny fanaramaso ny volam-panjakana raha io tokoa no misy eto Madagasikara. Germain Menjanahary sy Tokra Marla. Nampiakapeo ny syndicat ny ministeran'ny vola omaly nisy ny teny mitana nataon'izy ireo manohitra ny fitantanana tsy miankina ny etra sy ny ladoany. Ny arivan'iny anefa dia namoaka fanambarana ny ministeran'ny vola milaza fa tsy misy an'izany ary tsy mihevitra ny anao izany ny fanjakana. Tsy tongatonga ho azy anefa io teny mita io fa matoa nampiakapeo ny syndicat dia efa voamarina izy ireo ilay fitantanana sy ny fikasana ny fanjakana anao an'izany. Lalantsarotra ho an'ny firenena ny firosoana amin'izany hoy ny solomavambahoaka. Misy lalàna amin'ny feny administration malagasy zany hoe tokony ajaina ny fepetra rehetra amin'izany fitantanana ny raharam-panjakana indrindrindrindra amin'ny resaka fitantanam-bolo zany satria io no efa manahirana eto amin'ny tany sy ny firenena. Fantatsika tsara fa tsisy izay tsy miaiky eran'izao tontolo izao fa betsaka ny tany kolikoly eto Madagasikara amin'ny lafiny maro zany ka raha mbola hiditra amin'izany privatisation ny gestion ana volam-panjakana zany tsika dia tsy anana lanja ntsony mahafanjakana ny fanjakana ny farany fa lasa ny privé na ny olotsotra zany no manao zay mety ho saipatany amin'izany fitantanana ny volam-panjakana zany ka mety hiteraka fatiantoka ho an'ny fanjakana ary koa mety hiteraka savorivory mihitsy ary eo amin'ny mpandohetra sy ny mpamory an'izany hetra zany ny hafarana raha ohatra ka izay lalan'izay no irisony ny fanjakana. Ny etra no isan'ny fototry ny fampidinam-bola ao anatin'ny kitapo-bolam-panjakana ho iatrany ity solombavam-bahoaka ity. Tsy mbola misy raha teo firenena maneran-tany ka manao ifikasany ny fanjakana io hoy izy raha tsy Madagasikara irery ihany. Ho sarotra ny fanaraha-maso ny vola miditra ao anatin'ny kitapo-bolam-panjakana raha io no misy eto ho iatrany ny nambarany. Fa makasika kosa ny fanampahan-kevitry ny ACC momba ny amerenana indray ny Fonds souverain dia nitondra ny heviny ny solombavam-bahoaka no sady kestora fahatelo eo anivon'ny anteny miram-pirenena Andriamatoa Mamy Rabenirina nambarany fa ahina ho famatsim-bola goavana io fanampahan-kevitry ny fanjakana io raha niresaka tamin'ny Germain Menjanahary sy Mathieu Prince. Ny lalàna 224 tsipika 420 no mamaritra ny fametrana ny Fonds souverain na ny FSM izay natolotra tamin'ny favalam-bifolo ny volana Aogositra 224. Izy io raha ny fanazavana dia mandrafitra arabola amin'ny fanatanterahana ny politika mpanjakana amin'ny ankapobeny ka ny parlementaire no isan'ny drafitra tokony andraikitra amin'ny fanatanterahana io politika io. Niova nefa io fanapahan-kevitra io ankehitriny na ilika ao anatin'ny fanaraha-maso ny Fonds souverain ireo parlementaire araka ny fanamariana fafito ary izany dia ho tantany ny orinasa miankina amin'ny fanjakana. Ny fantaniana mipetraka manona izany dia ny hoe inona ny tena tanjona amin'ny fanesorana ny parlementaire anaramaso izany. Irona makany amina fitantanana paralelina fitantanam-bola paralelina eo anivon'ny fitondram-panjakana ny fisin'io raha ny voalaza ao anatin'ilay volavolan-dalàna nentina teo anivon'ny anteny miram-pirenena satria lasa avy amin'io ndray no ikasany ny fitondram-panjakana amatsiana vola ny politika mpampandrosoana eto Madagasikara. Atao inona fotsiny zany ny teti-bolam-panjakana napetraka, atao inona fotsiny ny loi des finances. Midika zany fa tsy mitombona ny zavatra nolazain'ny mpitondra fanjakana hatramin'izay milaza fa efa misy ny famatsim-bola ny amin'ireo tetikasa rehetra ireo. Raha misy ny famatsim-bola ampidiro ao anatin'ny teti-bolam-panjakana raha mahita eo ary zay hatramin'izay dia nitsikera foana ny fomba fandrafetana ny teti-bolam-panjakana zay tsy mifanaraka amin'ny zava-misy eto Madagasikara. Mipoitra indray zao lasa teti-bola ray faharoa
atao koa budget parallèle ny endrika ipohirana io fond souverain io raha tsy mitandrina ary zay ny tena fanahina amin'izao fotoana izao orinasa angeno hitantana an'ilay izy orinasa izay voatsangana amin'ny maha orinasa azy a na miankina na tsy miankina ny fanjakana ilay orinasa dia manana ny sata mifehy azy ny orinasa ary fantatsika ny fomba fitantanana ny orinasa efa misy ka miankina ny fanjakana amin'izao fotoana izao marina fa tafiditra tanatin'ny LFI sy ny LFR ny fandiniana azy ity tamin'ireny fotoana izay nivoriany ny parlementaire ireny ko maninona no ailika ny parlementaire ankehitriny tsy voafaritra ny vola miditra amin'izany ka aina anomelanja ny fampitsimboly io anjaka ny afera maloto maro samihafa ho hiatrany ity solombavam-bahoaka ity farany lalàna 5 tsy pika 20 dia tokony andeha 10 andro alohan'ny ametrahana ny seny vavao ny fifidianana izay hosolo tena ny firaisamonina sivily misy 5 ireo firaisamonina sivily nahazo fankatoavana amin'ny fanaramaso fifidianana nasionaly farany nefa araka ny tatitry ny seny momba ny fifidianana olona farany teo dia 3 ireo nanao fanaramaso no navita tatitra misy koa ny fanavoazana isa-taona aorian'ny fandraizana ny fahazahoana fankatoavana ny olana amin'izao fotoana izao nefa dia misy 7 ny firaisamonina sivily ary 7 no nambara ho ara-dalàna 5 nefa no nomena fankatoavana mipetraka olana izany ny antotanisa izany satria 3 ihany no nanao tatitra izany hoe toy ny tsy nanao fanaramaso ihany zany raha tsy nanao tatitra araka izany dia miatso ny firaisamonina sivily fa tokony isamizy ihany no mifandamina ary tsy tokony isy ny kajikajy politika raha any ambadika fatao anatin'ity vavao manaraka ity kosary no hitondrany namana mpanao gazety ny zavandre mahefa sy mateo prince aminao ireo teboka ny songadina indrindra atao anatin'ny fandarana miara-manonja tamin'ity androany ity manary vola amitsila ara-pamena ny mpitondra ankehitriny ary mitrosa vola be amin'ny zavatra tsy mahavahy ny olany vahoaka ankehitriny akory izay latsaka anaty fahantrana ho ny solomam-bahoaka Stanislas Randrianarso na Irastany raha hitrosa ihany ho hiatrany ny fanazavana dia tokony any amin'ny marary ny vahoaka aloha no himasony tao anatin'izay roa taona sy tapan'izay tokoa mantsy dia mirona makany amin'ny fisehosehoana trany ny Flora Joel kanefa ny olana ara-tsosialy sy ny fitokonana ny Jero tsy ahitamba-olana hatramin'izao hividy viana teleférika tafo-bozaka ny tafonao dia igny ianao mitrosa zanako ary tsy mihinan-kanina foary tsy mianatra nefa anao mitrosa lafo be firy-taona hatramin'ny zavokely ny zanako ary tena midy ambany sandraanao asina sancerana anao asina sancer ohatr' izay le sarisarina any amin'ny fonja ho any amin'ny fahasanamana ara-posa fiaram-po firaisapo any nantanina vola tsy ny tany ohatran'izay dia hitanao le zavatra le bazy le ivelomanao sy ny tariny no midina dia ho aiza anao raha pisy fa tetena ho fato azy ao ohatrohatr'izay ny fitondrana an'ity ny eritreritra ny fijereko an'ity fitondran-jareo amin'ny firenetsika ity fa tetena zay nataoko miverina ihany amin'ny mpitondra mbola misy roa taona latsaka no na roa taona ataovy izay mahavoky alolona aza tonga mividy rendrarendram-piainana ty fa andao atao ataovy ny fambolena zay nataoko raha io nanaovana tsy calculekireo raha anaovana barazy io tena isaka tena sura fa isaka ny commune mahazo barazy tsirairay daholo ary mampikatra vary firy-taona mahavita firy hektara tsy mahavatra vary velany tsontsika any tokony atao fa tena mampalahelo fa tena mitabataba manoka raha ny fanazavana trany dia mbola andalo enanivony antenimera-panolalana ny mikasika ny fandaniana io teleferika io raha ho an'ny solomam-bahoaka Rastany dia tsy mendrika olany eo anivony antenimera-pirenena izany raha tena mahay mandinika sy mijery ny zava-misy eto amin'ny firenena ireo solomam-bahoaka sasany mbola elangio mbola maritra procédure be da be fa dia hoerorana tsady mbola ho elangio fa za eo ny tsara amin'ny vahoaka lizy za dia mitsara ary vahoaka eo natanao ny hoe ty tena député tena député ty tandrazana fa raha tena manaraka efa an'io le député RD sy ny tariny dia tena anareo vahoaka no mitsara manotona lakolosy dia mitena antsika député namana andalo amintsika dia aza mitahana vahoaka fa tena lava io za aloha dia farany feany mandany io ataoko za tsy manaky an'io akoatra izay isany voaresaka nandritra ny fandarana androany ihany koa ny mikasika ny fitokonana sy ny fitarainana marobe ataon'ireo sampandara maro samihafa eto amin'ny firenena isan'izany ireo mpiasa sy mpandara eny anivony université makasika ny karaman'izy ireo ny fitakiana ataon'ireo mpampianatra mpikaroka eny anivony anjery manontolo maro ny fanontaniana mipetraka manao hoe tena tsy misy vola ve ny fanjakana handoavana azy ireny
fa ny fomba afana manarina ny arkarena fahobena ny PIB eto Madagasikara dia ny fanomezan-danja ny tantsaha tahaka ny tamin'ny fotoam-pitondrany ny filoha Marc Ravalomanana hoy Nambina Raely Mampianina ny mpitondra teny rodoben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara raha ny vahiny tao anatin'ny fandarana Saila Sao. Falazavana. Ny fanovana tena izy dia tsy ilay top down nataon'ny fitondram-panjakana amin'izao fa ny fanovana tena izy dia fanovana miainga amina problématika miainga ny fotony no entina anaovana sy amolavolana tetika amampaika ampandrosoana firenena dia entina hitsarana sy jerena sady ny mety ho fiakatry ny arkarena zany hoe ny arkarena mitotongany ity dia vokatry ny tsy faiza mitantana ataon'ny mpitondra vokatry ny tsy fiomanana ny mpitondra ho any amin'ny atao hoe fampandrosoana sy tena le lahara-pahamehana amin'ny vahoaka efa mba misy ihany nametraka tamin'ny fotoan'androny hoe ny tena lahara-pahamehana aloha dia ny sosialim-bahoaka izay mifototra amin'ny fanabiazana sy fampiofanana ny tantsaha efa mba nisy ihany mitondra fanomezana na amin'ny alalan'ny masom-boly na amin'ny alalan'ny fitaovana fampiofanana hatrany an-dafy hatreto a Madagasikara ny fanafarana teknisianina manam-pahaizana ho an'izany satria nafatra vary isan'andro isambo tonga eto amintsika eto rehefa mbola ataontsika tsinitsinina ny tantsaha rehefa mbola tsy jerentsika ny fiainan'ireo reo vahoaka any ambanivohatra reo dia tsisy zavatra mipetraka sy mipaka makany amin'ny fampandrosoana sy fampiakarana ny arkarena eto amintsika eto. Dia ny fanadadiana ina koa ry tompoko lahy sy tompoko vavy no entiko manakatona ny fotoana ny fampalalam-baovao tamin'ity androany ity soraka ianao nanaraka izany hatramin'ny farany aza tonoana fa mbola misy ny fandarana Global News aorin'izao fampalalam-baovao izao aorin'izay kosa ny fandarana Saila Sao ary aorin'izay kosa ny andian-tantara na ny série antsoina hoe Vampire Theories ary ny horonan-tsary lehibe atotry ny ampiasaona kosa amin'ity arina ity dia mitondra ny lohateny hoe Free on Red Rise of an Empire. Ny sampana fampalalam-baovao kosa dia mametraka ny veloma aminao ho amin'ny rapitso indray ry tompoko lahy sy tompoko vavy.